ny zanak'Israely teto dia izao tsotra ny olana teto raha tadidiny zanak'Israely fa tsy planina neneny na tongavany teo fa planina n'Andriamanitra dia ho fantany fa tsy ho faty eo izy. Raha tsaro ny zanak'Israely hoe ny tanan'Andriamanitra neny namoaka anazy matoa Andriamanitra namoaka anazy tao Egipta tsy mba hoe amonona anazy ao alohan'ny ranomasina neny. Lasana bavy eo matoa Andriamanitra niantso anao nandray anao mikarakara anao tsy mikarakara anao izy mba raha lasana bavy tsy poulet de chair ianao ka davizina mba hoanina mba mitodikely eo kaikinao dia teneny hoe tsy poulet de chair ianao hoe ka davizina mba hoanina fa ianao matoa navoaka n'Andriamanitra tao Egipta hoentiny any amin'ny toerana tsara lavitra ianao fitantanan'Andriamanitra ny eo amin'ny fiainanao matika ianao fa tsy avelanao rava mandrakizay ianao. Na izy Covid 21, 22, 23 na izy 26 tadidio tsy anapotika ianao mandrakizay Jehova. Amin'ny andro farany ny zavatra ataony dia izao mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao indroaizina ny manary manontany aizipito manary manfireneny fa avy aminao ny posany volonay ianao zao karazany olona anaty maizina mamirapiraka mba afaka milaza venao hoe za karazany olona anaty maizina mamirapiratra arakaraky nisy maizina vao mainka ianao mamiratra arakaraky ny olana vao mainka ianao mivoaka ianao io ny afafy izy averako andamy zavatra fa ataoko mamiratra ahoana tsara ataoko mamiratra ao izy inona ny tokony atao ao anatin'ny zavatra rehetra ny olona zay mikoropaka dia tsotra be menomeno ianao ny Mosesy amresaka ianao le mo azay le mosy izy le mpanompon'Andriamanitra lehibe mono mo ianao tsy Mosesy zany ianao fa mo mo avy ianao isesy fa ianao hoe ny olona mitatana zay efa miteny taminao mba raha isotsaina le zany noho ny olana dia ozy izy ny olona hoe zay efa miteny taminao hoe avy ianao zay andevy any noho ny resaka toe-po fotsiny misy karazana olona manaiky andevozina aleonay andevy toizay atao ansao misy le olona anankiray zay pastera za tsy tatiko miasa ao zany raha ohatra zany mivavan'ny lehibe zanaka tsy asa ao alasika rapavy vavan'olona ve ny alanao amin'ny asanao fa izy ianao nahita olona tsy anao vava dokotera raha zay ny olona fa mamono olona dokotera dia ninao satria manao vava tsy tatiko mihitsy le mpiara-miasa samiko ve ny manao vava amiko hoe pastera samy ve ny atmosfera rahanao ino zany ianao mora marary fo amin'ny tanao fa afaka miara mitolo-tenika atsika zay toetra n'olona zay ataony olona any avy ianao ngariny mamelona anao pastera tsy tatiko mihitsy tena tsy araka mivadiko tso fa tsy tiako loatra ny rafozana fa ngano rafozana ao vadinao tsy tiako mihitsy nangano namana miaraka aminao aza mihainy vavan'olona teny kelo kaikinao aza mihainy vavan'olona hoe ny planina anao dia tsotra be ao anatin'ny planina an'Andriamanitra ianao dia aoka ianao sensible amin'ny fitalian'Andriamanitra ao anatsara ao anatin'ny planina an'Andriamanitra dia aoka ho sensible amin'ny ozy izy Mosesy ny olona mitabataba Mosesy tsotra ny azy mangi ny olona amin'izao fotoana zao le tabataba iny andramo atao ve manginy mangi tonga dia misy mitoto fizy ianao no teny hoe mangi aza misy matahotra nanoray azy fa ho hitanareo anio zay ataony Jehova ho anareo fa reo Egiptiana zay hitanareo anio reo tsy ho hitanareo intsony
manasay alaskana vavy ny tena mila atao kay rehefa tany miakatra ty manginy ary rehefa misy olona miteny aminao manomboka anao hoe manginy dia ina tokony ataonao manginy iza malalaka mosesy izy misy fotoana ny tena andriamanitra maniraka mosesy hafahafa hoe hoe tarehany dia tsaika izany namanao hoe ny tarehany dia tarehany Jakoba fa feon'ny Esau hoe ny tarehany zany mety kozay anao fa miteny dia andriamanitra miteny hoe manginy dia mangina fotsiny ianao fa inona le anaranantsika azy ny ameranantsika azy ka lasika mbavy dia zao rehefa misy zavatra mitranga averike zao teny zao rehefa misy zavatra mitranga dia mangina satria tsara ny mahatsifo nomay amen ny zavatra magaga roa taona ny olona vao nahinomboka nahy ny teny nianatra ny tena nadritra ny roa taona fa vao nahy ny teny sarotra be mampangina azy fa rehefa misy zavatra mitranginana atao voalohany mangina vita ny fanginana dia tsotra be aza meno manodidina fa miresahany le tondranao teo ahoana tsara aza meno manodidina fa miresahany le tondranao teo ny avantage Mosesy dia tsotra olona mpiresaka amin'Andriamanitra izy ahoana tsara hoe a no problema ny olona rehetra dia olona mpiresaka amin'ny Mosesy izy zao mpimenimenina rehetrarehetra ao Mosesy ny firesahany fa ny avantage ny Mosesy izy mpiresaka amin'Andriamanitra tianao anana toe-po milamina ve ianao tsotra be miresaha foana amin'le mpitondranao ahoana tsara any anatakisy brosy ny hoe aza miresaka amin'ny mpamily na dia miresaka aminao ary izy na dia manakadresaka ary izy anao mangina kalasana vavy mba fimezany mba hatsarovana anazy hoe Andriamanitra raha ianao mitondra anahy teto dia ianao zany mamoaka ahoana tsara raha ianao no namena n'ity zavatra ty hitranga ianao zany mahita ny vahaolana ty nefa ntary amaranyity frazy ray ty ny amaranako azy efa nisy zavatra niova ve satria nimenimeniny ianao vavatsika raha eo misaotranao manokan'izay fampianaranao zay atomboko aminahako pastor aintsova zafinalato mivavaka andro any tompo mangataka andro any raha vitanao na namafonofony farao dia vitanao manome fo tsara ho ahy vitanao manome fo tsara ho anay anana fo mangorakoraka izay apetrao fonao ny tananao dia ambarao zao tompo vany foko mba homoramarina tony anjazakely tony any zazakely trasary marina tsy miarina tsy maditra tsy miarina tsy maditra fa manao ny sitrata tsy miarina tsy maditra fa manao ny sitrata dia petrao fonao tananao Andriamanitra io
vavaka manokana zay ho an'ny toepona tsiraray avy. Tsy teo karazana olona mora hiti-potso zahay, tsy teo karazana olona mafo zahay, fa mangalaka aminao zahay omeo fo vaovao zahay, omeo fo torotoro zahay, omeo fo anjakany fanainao masina zahay. Amin'ny fotoana rehetra rehefa mitranga ny zavatra sarotra amin'ny fiainanay, ampatsahivonay fa anaty planinanao zahay. Matoa mamela zavatra hitranga ianao, efa hitanao mialoha io. Zay matahotra satria mbola haranofo, matahotra satria tsy mbola mahita ny tontolo ara-panahy, fa tompo mivavaka zahay, no toe-po zahay, toe-po-tolo. Aoka ny fanahinao hiasa feno ny fonay tsararay avy, ka na hoary ny zavatra sarotra mbola toky anao. Mba tiaka ianao halasaka nabavaka mba hivavaka manokana tenene tompo, avao sy ty fo ty, aza velana mafoa fa meo fona. Tsy miala tsy naletra, tsy mialona tsy maditra, fa anao misitraka. Tsy mialona tsy maditra, manokana loatra kalasaka nambavy dia izao vavah manokana ho an'ny fonao, vavah manokana ho an'ny toe-ponao, dia mivavah ho an'ny toe-ponao amin'ny ankonanao. Fa be dehibe ny ankonana, tokony milamina, tokony feno fiadanana, fa misy olona mafo, misy olona mora heti-po. Vavah ho an'ny fony ray aman-dreninao, ho an'ny vadinao, ho an'ny zanakao. Vavah ankehitriny, mila vavaka. Vavah ho an'ny olona rehetra manodidina anao, meo fo, zay fotsiny, meo fonao. Dia misaotra tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, nanaovana ny zavavaka izany, sika rehetra nao hoe amen. Tehaka mafo an'i Jesosy.